ny fandinina ny tenandri andriamanitra raha inay zay ny an-danitra mbola tsy mitsahatra misotro anao zay satria mendrika izany tokoa ianao. O andriamanitra ô, ataovy tsapanay isan'andro san'andro ny famindraponao. Misaotra indrindra raha mbola afaka mandinika ny teninao ary indrindra mamantatra ny asa fisoroana, asa fanavotana zay ataonao ho an'ny vahoakanao ao amin'ny fitoerana masina. Tompo mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaraka amin'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Nefa nisy ny fidingana zay nofatantsika nandritra ny 3 andro lasa izay, de andao mba ho fitintsika reo dingana zay novoalazan'ny ten'Andriamanitra mahakasika an'izany hoe miaraka amin'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Inona no fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny olona? Inona zavatra niseho teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra voalazo amin'ny ten'Andriamanitra tamin'ny andro zanak'Israely na tamin'ny andron'ny testamenta vaovany koa zay mbola nisy ny fitoerana masina ny tempoly zany, dia andeha ho fatantsika ny zavatra zay niseho zay mahakasika ny fiainantsika ainko ankehitriny amin'izao andro iainantsika izao. Tamin'ny andro voalohany ary dia dingana voalohany zay noraisitsika dia ny hoe teonina eo amintsika Andriamanitra. Teonina eo amintsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia te-hamelona amin'laony ny zavatra nataony tany voalohany. Izy no namorona izany tany voalohany araka nefa voalaza amin'ny Genesisy 2:9 dia nanao fitoeran'Andriamanitra dia nampitoerany tao ny olombelona, de ao amin'ny 7:9 de milaza fa tonga tao Andriamanitra, le Andriamanitra ny lanitra ary havana malala, dia tonga tao amin'ilay toerana niaraka tamin'olombelona. Efatrany voalohany Andriamanitra no mampiseho amin'ny olombelona fa te hiara-monina amin'ny olombelona Andriamanitra, te hiara-mitoetra amintsika Andriamanitra. Ary zay no dingana voalohany zay no raisitsika, de ny hoe aoka ho tsapanao fa te hionina eo aminao ane Andriamanitra, te hifandray aminao ane Andriamanitra, te hiara-mandeha aminao Andriamanitra. Le havana malala aza dino anefa fa voalaza ny Isaia 5:12 sy 2 de hozy izy hoe ny tanan Jehova ne tsoy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lany-dalovana fa mahare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo izy no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Na dia te onina eo amintsika azy zany Andriamanitra hatrany voalohany, dia milaza ny ten'Andriamanitra fa ny mampiafina ny tavany amintsika dia ny fahotana. Ka raha miaraka amin'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao, hiara-mitoetra amin'i Jesosy Kristy ianao, mila miala amin'ny fahotana ianao, mila voadio amin'ny fahotana ianao. Ary izany zavatra izany no ho fatantsika mandritra ny fandinenan'izao loha hevitra izao, mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tokoa ane. Izany hoe miara-monina amin'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra mitoetra eo amintsika, Andriamanitra monina eo amintsika Andriamanitra. Ny faharoa zay nojerevantsika dia le hoe fanatrehan'Andriamanitra. Fanatrehan'Andriamanitra. Ny fitoerana masina dia natsangana naonina mba hanehoana ny fanatrehan'Andriamanitra. Kanefa voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny tantara faharoa 9:9 de milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe, ndao vakitsika tantara faharoa 9:9 de hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra: Andriamanitra va dia onina eo amin'ny olona ety an-tany tokoa,
de no tsara ny toyny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao koa maika fa ity trano ataoko ity. Ry havana malala zay nefa nolazaina tamitsika hoe tena mila n'lay fitoerana ave Andriamanitra zay vao ho tsapany vahoakany fa eo izy mila ny toerana io ve Andriamanitra de milaza eo to tena Andriamanitra hoe one ty ambony tany tokoa ve Andriamanitra ozy izy fa na de ny lanitry ny lanitra aza ozy izy ny lanitry ny lanitra aza tsy omby azy maika fa lay toerana zay namboarina taperina kely zany ny fitoerana masina zay niova ho tempoly dia nisy anko taty amin'ny testamenta vaovao fa na dia io toerana io aza ozy izy maika fa itoerana io tsy mendrika ny toeran'Andriamanitra. Ry havana malala nisy fampitandremana zay nomenatsika tamin'io dingana faharoa io mahakasika ny fanatrehan'Andriamanitra dia lay antsoina hoe sacralisation. Dia mampitandrana atsika zany no hoe Andriamanitra lay Andriamanitry ny lanitra aza fiairatsika eo amin'ny toerana anankiray lay Andriamanitry ny lanitra fa ny zava-dehibe zay tian'Andriamanitra ho tsapany ny vahoakany tam'lay tabelina kely na le fitoerana masina dia ny fanatrehan'Andriamanitra sentiment de la présence de Dieu zay ny zava-dehibe ny fahatsapahanao ny fanatrehan'Andriamanitra ka naiza misy anao na any amin'ny fiangonana ianao na any tokantrano ianao ankehitriny dia naiza toerana misy na any amin'ny toeram-piasana aza dia aoka ho tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra. De rehefa tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy hanota eo anatrehan'Andriamanitra, tsy asa hanota eo anatrehan'Andriamanitra ianao. De afaka hiteny tahaka ny Davida ianao manao hoe amin'ny Salamo 1:9 vakitsika manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova ozy izy Davida. Ary zany no tian'Andriamanitra iainanao isan'andro san'andro miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina dia fahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro. Tonga tsika atao amin'ny dingana fahatelo dia le hoe manatrika ny fitoerana masina, manatrika ny fitoerana masina. Mahafinaritra ny afatra zay nampitaina tamin'io dingana fahatelo io de hoe rehefa manatrika ny fitoerana masina ianao, manatrika an'Andriamanitra ianao ao amin'le fitoerana masina dia mila miambo ny masoandro tam'izay fotoan'izay. Ary ny fatatsika hoe inona moa ny hevitra tiany ambara amin'ny alalan'izay de tsy ina fa miamboa an'ireo Andriamanitra zay tsy izy, zay tsy tokony akofana, zay niainana tany Egipta dia ny masoandro zay Andriamanitra ny vavahany Egiptianina. Dia rehefa manatrika ny fitoerana masina ianao miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao de mila miambo an'ireo Andriamanitra tsy izy rehetra fa manompo an'Andriamanitra miankohaka eo anoloan'ilay Andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany. Inona tokoa ny zavatra voalaza? Inona voalaza amin'ny Apokalipsy 1:17. Ndao le vakitsika ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 1:17 de zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary narefeo avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny tabernaka an'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy. Zay le hoe onona eo aminy aho izy izy hitoetra eo aminy, zany hoe hiara-mitoetra amin'Andriamanitra zany azafady, hiara-mitoetra amin'ny olona zany Andriamanitra amin'ny alalan'ny lay taberna kely na ny fitoerana masina dia hiara-mitoetra amin'ny olona Andriamanitra. De ahoana moa rehefa zany hoe Andriamanitra hiara-mitoetra amin'ny olona izany de zay mahatonga le hoe enao mila miambo an'ireo Andriamanitra tsy izy rehetra. Rehefa miara-mitoetra amin'Andriamanitra ianao dia mila miala amin'ireo Andriamanitra tsy izy rehetra, mila miala amin'ny fiankofana
tsy izy rehetra fa tsy normalna zany ary tsy lojika ihany ko raha hoe hiara-mitoetra amin'andriamanitra ianao kanefa mbola miakohaka amin'ny andriamanitra hafa tsy ara-dalàna izany de zay mivolaza eto indro tapelinaken'andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy itoetra eo aminy ary ireo olony de zao am'izay ny toyny ary andriamanitra hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny andriamanitra hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny ozy izy amin'ny alalan'ny fitoerana masina ny fanatrehanao ny fitoerana masina dia pirofo fa miankohaka amin'ilay andriamanitry ny lanitra ianao fa tsy miankohaka amin'ny andriamanitra tsy izy zay zavatra niainana tany aloha inona ny porofon'zay inona mba porofon'zay apokalipsy 7:7 de zao nyvoalazany ten'andriamanitra ntoany mba vakitsika apokalipsy 7:7 dahoana voalazany ten'andriamanitra de ozy izy nanao tamin'ny femahery hoe matahoran'andriamanitra ka hoe voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo amin'iza ozy izy eo an'laony zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny rahamasina ary ny loharano miankohofa eo an'laony zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny rahamasina ary ny loharano miankohofa alohan'lay andriamanitra namorona zao rehetra zao miankohofa alohan'lay andriamanitra zay nahary zao rehetra zao amin'ny fomba hoana no anehoanao an'izay zay fiankofana amin'ilay andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany zay amin'ny fomba hoana mazava be voalaza ten'andriamanitra ny avana malala Exodus 20:1 de ahoana voalaza ten'andriamanitra dia naovaka itsika satria ao dia voalaza mihitsy fa no milaza mihitsy andriamanitra hoe zao no fiankofana amin'ilay andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany Exodus 20:2 ndaovaka itsika 2:1 atsafady Exodus 20:1 zao voalazany ten'andriamanitra fa enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba am'izay rehetra eo aminy zay zany aloha milaza fa andriamanitra no namorona zao rehetra zao araka ny voalazan'le apokalipsy 7:7 hoe miankofa eo aloha zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina de io voalazan'io hoe enemana no nanaovan'i Jehova lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba am'izay rehetra eo aminy de ahoana raha le fomba fiankofana amin'ilay andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany de ozy izy toy zany dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7 izany no nitahiany Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy ry havana malala mazava voalazany ten'andriamanitra fa ny fiankofana amin'ilay andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany dia ny fitsarana amin'ny andro 7 ny fanamasinana ny andro sabata rehefa mitsahatra amin'ny andro 7 ary rehefa manamasina ny andro sabata ianao dia maneho am'izay fotoan'izay fa manaika an'ilay andriamanitra zay namorona zao rehetra zao ianao ary miankohaka eo an'laony zay nanao ny lanitra sy ny tany am'izay fotoana izay ny fitandremana ny sabata ny fanamasinana ny andro sabata ary ny fitsarana amin'ny andro 7 ary tsy magaga raha rehefa miditra ny tabernankely rehefa manatrika ny tabernankely dia zay le hoe tsy maintsy miambo an'ireo andriamanitra tsy izy zay nivavana tany Egipta ny zanak'Israely rehefa miditra ao amin'ny tabernankely miankohaka eo alohan'ilay andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany dia milaza andriamanitra any amin'ny Levitikosy 2:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia manamafy an'izay andriamanitra de zao nylazay Levitikosy 2:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa zao voalazany ten'andriamanitra naovaka itsika
aza manao andriamanitsy izy ary aza manangana sanin-javatra voasikotra na manao tsangam-bato tsampy na manorona vato voasoratana iankofana eo amin'ny taninareo fa izao ny Jehovah Andriamanitra reo. Eto zany Andriamanitra de milaza hoe aza manao Andriamanitra tsy izy fa izao ihany no Jehovah, dia le Andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany. De inona ny lazain'Andriamanitra ao ambany manaraka an'io 15 de ahoana izy zany Andriamanitra? De ozy izy: tandremo arany sabatako ary ajao ny fitoerako masina, izao no Jehovah. Ravana malala mahafinaritra ny voalazany ten'Andriamanitra, ary izay no tian'Andriamanitra iainantsika am'le loha hevitra hoe miaraka am' Kristy ao amin'ny fitoerana masina, miaraka am' Kristy ao amin'ny fitoerana masina, miankohaka eo anatrehan'ilay Andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany, miaraka am' Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Manatrika amin'ny fitoerana masina ianao, manatrika amin'ny fitoerana masina ianao, dia miambo an'ireo Andriamanitra tsy izy rehetra zay mety niankofanao teo aloha, fa kosa miankohaka eo an'lo Andriamanitra zay nanao lanitra sy ny tany amin'ny fitsarana amin'ny andro fafito, fitandremana ny andro sabata, fanamasinana ny andro sabata. Ry havana malala, rehefa miditra amin'ny fitoerana masina, ndao atsika hiditra ao amin'ny fitoerana masina re. Rehefa hiditra ao amin'ny fitoerana masina ianao, manatrika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ty ampiseho ianao fa hiara-mitoetra amin'Andriamanitra. Zany izy daholo efa hitatsika daholo zany. Ary efa miditra ao amin'ny fitoerana masina keo ianao dia miambo an'ireo fanompona tsy izy, ireo fiankofana tsy izy zay niainanao teo aloha, fa manaiky ianao niankohaka am'le Andriamanitra ny lanitra. Inona ary ny zavatra miseho rehefa miditra ao amin'ny fitoerana masina am'izay ianao miaraka am' Jesosy Kristy? Ndao ary maky ny ten'Andriamanitra tsika amin'ny Isaia 4:1. Isaia 4:1 sy ny 7. Ahoana voalazany ten'Andriamanitra? Mahafinaritra, satria tena milaza mihitsy ny zavatra miseho rehefa manatrika an'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina ny olona. De io teny io no milaza hoe inona kay ny zavatra miseho. Isaia 4:1 ka hatramin'ny 7. Ahoana voalazany ten'Andriamanitra? Ndao vaky itsika. Tamin'ny taona nahafatesany Ozy mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary nebanebana akanjony na feno ny tempoly. Fahitana an Jesosy ao amin'ny tempoly, fahitana an Jesosy ao amin'ny fitoerana masina. De inona ary ny zavatra niseho? 2. Ny serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra enavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nandinany. Ary nanandritra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny vonainy ny tany rehetra. Ry havana malala, eo mijanona kely tsika aloha eo. Rehefa miditra miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao, de voalaza eto fa reo anjely de nifamaly hoe: masina, masina Jehova tompo maro. Fahatsapana ny fahamasinan'Andriamanitra, fahatsapana ny fahamasinan'Andriamanitra. Zay zany tena zava-dehibe am'ty le hoe miaraka am' Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Ka rehefa miditra ao amin'le fitoerana masina miaraka am' Kristy ianao, de mila mahatsapa ny fahamasinan'Andriamanitra, mahatsapa ny fahamasinan'Andriamanitra. De inona ny fiatraikan'izay eo amin'ny fiainanao? Toizantsika amin'ny 4. Ahoana voalaza? Dia niorooro ny fanambany ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, dia fiaino setroka amin'ny trano. 5. Dia hoy izao, inona am'izay zavatra niseho tamin'ny Isaia?
zay olombelona tahaka atsika ihany rehefa nahita n'zany zavatra izany rehefa nahita an' jesosy kristy tao amin'ny fitoerana masina izy de inona zavatra nseho taminy andifadimy de ozy izy de hoy zao lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako fa ny mpanjaka dia Jehova tompo maro no efa hita ny masoko. Lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra. Ravana malala rehefa miditra miaraka amin'ny Kristy amin'ny fitoerana masina ianao ka mahita sy mahatsapa ny famasinan'Andriamanitra de io ny zavatra miseho ary io ny zavatra tokony ho tsapanao voalohany indrindra dia ny fahatsapana fa maloto ianao, ny fahatsapana fa olona meloka ianao eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fahatsapana fa mendrika ny ho faty. Voalaza ny ten'Andriamanitra zany any amin'ny Romanina fahafatesana ny tambony ota ozy izy no fahafatesana tambony ota ny fahatsapana fa mpanota maloto tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra miseho indraindray dia tsy manana n'io fahatsapana io isika ka raha dia manatrika an'Andriamanitra aza amin'ny fitoerana masina ohatra zany zao amin'izao androtsika zao any fiangonana de na de efa nampiangonana azy ianao zay toerana ivavana amin'Andriamanitra de mino anao fa manatrika eo Andriamanitra fa rehefa any ampiangonana dia tsy mahatsapa fa mpanota tsy mahatsapa kory ianao fa olona tsy mendrika manatrika an'Andriamanitra eo de tsisy fiovanana eo amin'ny fiainanao tsisy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ny fahamasinan'Andriamanitra tsisy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ny fahamasinan'Andriamanitra. Ravana malala amin'ity andronio ty dia izany no afatra zay tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika raha miara-miditra amin'ny Kristy amin'ny fitoerana masina isika manatrika ny fahamasinan'Andriamanitra dia aoka atsapa isika fa mpanota atsapa fa tsy mendrika maloto eo anatrehan'Andriamanitra ary ny zavatra ho atao Jesosy aminao ao amin'ny fitoerana masina fanadiovana famelan-keloka ary fanomezana anao fiainana fanavotana zay ne le ho ataon Jesosy aminao ao amin'ny fitoerana masina fanadiovana anao famelan-keloka ary fanavotana fanomezana anao fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy Kristy kanefa tsy ho tanteraka izay raha tsy tahaka an'Isaia mahatsapa ianao fa mpanota maloto tsy mendrika zay ny zava-dehibe ary Jesosy ane de milaza an'izany any amin'ny Luka toko fa 5 de milaza ane Jesosy fa tsy tonga iantsony marina izy tsy avy iantsony marina izy eo amin'ny 2:30 Luka toko fa 5:2 de milaza mihitsy Jesosy hoe tsy avy iantsony marina aho hoy Jesosy fa ny mpanota mba anino azy izy mba hibebaka. Ravana malala enao zay mahatsapa ny tenanao fampanota io indrindra rehefa mahita ny fahamasinan'Andriamanitra rehefa tena tsapanao ny fahamasinan'Andriamanitra dia mahatsapa ny tenanao fampanota enao io mihitsy no ilain' Jesosy ary atsony Jesosy hiaraka aminy ao amin'ny fitoerana masina satria hamela heloka izy hanadio izy anome fiainana ho anao izy. Ravana malala tiako raha anao andray fanapaha-kevitra ianao amin'ity andro anio ity raha tena tsapanao izany afatra izany ary tena mahatsapa ny tenanao tokoa ianao fa tsy mendrika eo anatrehany fahamasinan'Andriamanitra le Andriamanitra iny lanitra dia miantso anao Andriamanitra mba hanatona azy hiaraka aminy amin'ny fitoerana masina de miteny aminao izy
ao amin'ny oabolana 2020 dia miantso anao Andriamanitra ndao vakina oabolana 2020 dia ahoanao izy Andriamanitra zao voalazany oabolana 2020 ny andininy 20 dia zao voalazany ten'Andriamanitra manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina. Aza manafina ny fahotanao, aza manamarina ny tenanao. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina. Aza miafina eo anatrehan'Andriamanitra ianao tahaka nataony Adamaseva rehefa tonga teo te hitoetra hiaraka aminy Andriamanitra dia niafina n'Andriamanitra izy dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra miaiky fampanota ka mahafoy miala zay le hoe miambo tsy maintsy miambo an'ireo sampy an'ireo eloka fahotana miambo an'izany ianao izay mitsotra ka mahafoy no ahazo famindrapo. Andehantsika anatona an'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Andeha vavaka isika. Andriamanitra ianao le Andriamanitra masina indrindra. Iza moa zahay no hiara-monina aminao, iza moa zahay no hiara-mitoetra aminao. Voalaza ny teninao teo fa ianao dia hiara-mitoetra aminay amin'ny alalan'ny fitoerana masina, ka ianao ko Andriamanitra ianao ary izahay olonao kanefa mpanoty izahay. Tompo, vonjeo zahay, miaiky izahay, matsapa mihitsy izahay ankehitriny, fa mpanota, maloto, tsy mendrika. Aza vela hanafina ny fahotana izahay, ka hiezaka hanamarina ny fahotana, hiezaka hanafina ny fahotana, kanefa manatrika ny fahamasinanao ary manatrika anao mandrakariva hitanao ny fiainanay dia indraindray izay manafina ny fahotanay eo anatrehanao. Ankehitriny ny teny taminay ianao fa izay mitsotra ka mahafoy ny fahotana dia ahazo famindrapo. Tompo, mamindrafo amin'ny tsiraray avy, ka raha hiditra hiaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina izahay dia ho voavela heloka izahay, ho voadio izahay ary hanana fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana vavaka. Amen. Manona ny fiadanan'ny Tompo ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika tsiraray avy. Andriamanitra ne ombantsika, Andriamanitra ne hitaitsika. Jesosy Kristy Tompo ane hiara mitoetra amintsika ary hiara-monina amintsika tokoa ne izy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Andriamanitra ne hitatsika mametraka mandram-peona ho amin'ny manaraka indray.